Tsy azo ekena ny anaovana sorona ny fiainan'ny ankizy malagasy maro eo amin'ny sehatra ny crise politika zay ny fiantraikany na ihany keo amin'ny crise ara-toe-karena io no voalazan'ny mpitatitra manokana ny firenena mikambana izay manatanteraka iraka eto amintsika amin'izao fotoana izao mijery manokana ihany koa ny mahakasika ny fivarotantena ny fizahan-tany miaro fanararotana ara-nofo miatra amin'ny ankizy. Ny mpitatitra manokana ny firenena mikambana Ramatoa Nadraty Mahalamindrida dia namporisika ny fanjakana malagasy mba hampitombo ny ezaka ahafahana miady amin'ny fomba mahomby amin'ny lozan'ny fanararotana ara-nofo ny ankizy ary koa mba hiaro ny ankizy rehetra niaran'ny famarotana sy ny fanararotana ara-nofo ary ireo ankizy tandidon'izany tranga izany ary mba hanome sazy mavesatra ireo olona meloka amin'izany fanararotana ny ankizy izany. Nandritry ny tafaizay nataony tamin'ny mpampalala vaovao teny Andraharo ny tolakandro teo. Voalazany fa ny loza entin'ny fanararotana ara-nofo ny ankizy ao anatin'ny fivarotantena sy ny fizahan-tany miaro fanararotana ara-nofo dia hita mivaingana ary matetika alana tsiny noho ny fahantrana. No antitranteriny fa manana rafidalàna izay azo lazaina fa feno i Madagasikara kanefa tsy hita loatra ny fampiarana izany lalàna izany noho ny antony maro. Anatin'izany ny kolikoly, ny tsy fanasaziana ary ny asarotan'ny fanatonan'ny ankizy rafitra fitoriana izay miantoka ny fiarovana azy. Na dia misy aza ireo ezaka efa ataon'ny vondrona sy fikambanana samihafa dia tsy azo dia tsy hita fa niena be ny tedi-bola natokana ho an'ny sehatra sosialy, indrindra ny tedi-bolan'ny ministeran'ny mponina sy ny asa sosialy izay rafitra ifaharan'ny fiarovan'ny ankizy sy ny fiarovana ara-sosialy izay ohatra faingo 720 isan-jato monja ny tedi-bolam-panjakana rehetra. Notsindrin'ny mpitatitra manokana fa efa ratsy be ny zava-misy ary ilaina ny anaovana asa aingana mba ametrahana rafitra andraisan'ny rehetra anjara amin'ny fiarovana ny ankizy. Namporisika ny vondrobe iraisam-pirenena izy mba hanomana ny fametrahana fiarovana ny ankizy izay andraisan'ny maro anjara ary tetika asa fampivelarana ny maha-olona eny fotony ahafahana miady amin'ny fomba mahomby sy maharitra amin'ny endrika herisetra, foara-pefy ary fanararotana atao amin'ny ankizy. Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy minosy kosa dia milaza ny zava-misy any an-toerana ny mpikambana eo anivon'ny kongresy ny tetezamita Nicolas Randreinasolo avy any amin'ny faritra Betroka any. Lehilahy moa dia miantso